fa hoe miezaka foana zany miditra eo anelanelan'le izy hoe andravona ny mikototaona zany hoe ny meloka totofana dia ny misy tongona aravina zay ny antony tenenako eto mandeha zao reny le hoe nanao zany le pastera zany fanatitra ataovy betsaka fanatitra ho an'izay tianao trano zay tia vita trano tsy mety fanatitra ohatran'izay dia tena hoe sorena be dia be le sorena tafitohana ao anatin'izay moa raha mahalala foana hoe ireo chronique d'alerte zany ireo lanceur d'alerte zay chronique dia tsangana daholo izy ireo zany ny antso ny fitondram-panjakana hoe akatony ireo fiangonana ireo fa manambaka vahoaka mampotsy vahoaka sy ny sisa raha reve zay zavatra zay anisan'ny hitondrana fanazavana kely momba an'izay zavatra zay hoe tena zay hoe mivahaolana marina hoe tsy mety le zavatra za aloha mahita hoe tsy mety le izy marina ihany koa ny tenin'ireo le chroniqueur ireo hoe tsy araky le soratra masina le izy izy zareo miteny mihitsy izy hoe tsy araky ny soratra masina le izy tsy araky ny famarinana le izy hoe tsy mety mifanatitra reo sy ny sisa dia miteny zany zareo lafiny ray tiako hisintomana kely fotsiny atsika indrindra tsika chronique atao anatin'izay moa dia be dia be zany le antsoantso hoe akatony le fiangonana miantsoantso ny fitondram-panjakana anakatona an'le fiangonana fitondram-panjakana alohany mahafantatry izy mahafantatra ny lalàna izy mahalala ny soratra masina ihany koa izy satria ao anatin'ny entourage fitondram-panjakana ao dia misy ihany koa ao ekipa mpandinika ny zava-misy momba n'ireny seha-mpivavahana reny dia dinihana ara-tsoratra masina hoe mety ve ny zavatra tahak'izao tsy mety ve ny zavatra tahak'izao dia mahafantatra ny fanjakana hoe ekena ve le antsoantso hoe akatony ireo fiangonan'ireo sa tsy ekena dia eto no hitondrako fanazavana momba an'izay zavatra zay hoe raha ao anatin'ny soratra masina dia misy tenin'Andriamanitra ihany koa milaza an'izay zavatra zay hoe ekena ve le anakatonana an'ireo fiangonana ireo sa tsy ekena misy marza le izy hoe raha zavatra tahaka an'izao ny ataon'le fiangonana dia mihoatra ny fatafitohinana zany fa raha zavatra tahaka izao kosa dia mbola ao anatin'ny safidin'olombelona ohatra hoe zany hoe tena hoe misy fanimbazimbana atao mihitsy ohatra hoe fanimbazimbana an'le soratra masina mihitsy na hoe zavatra ohatran'izany no atao dia afaka mandray fanapahan-kevitra amin'ny fiangonana manakatona raha natadidy zao tsy tamin'ny fotoan'andro za tsy poro an'le fanjakana na hoe poro amin'izy zany ohatra hoe tamin'ny fotoan'andro nisy fotoana hoe nisy hoe teny amasom-bahoaka dia nidorana ny baiboly sy sisa ohatra hoe zavatra tahaka an'izany zao dia afaka nandray fanapahan-kevitra amin'ny fanjakana ho an'le fiangonana raha resaka hoe tia fanatitra sy ihany ty mbola hoe ao anatina safidy ilay mpino ao aminy zay zavatra zay tahaka ny hoe zay zany ny ambiansan'ireo mpino ireo ambiansan'le mpino tsy nitereny reo fa ambiansan'zareo no nandeha nakao amin'le fiangonana dia nanao fanatitra izy rehefa hitany hoe nafinaritra ny sainy sy ny fonina sy ny fanahiny sy ny etaetany tao ny zavatra nataon'le hoe pasteur dia safidiny iny dia normal be fanjakana tsy afaka ny andray fanapahan-kevitra amin'ny zavatra tahaka an'izany mihitsy hoe ao akatona le fiangonana na hoana na dia efa atao hoe manambaka araka ny fitenin'ireo chroniqueur mihitsy le izy safidiny iny tahaka ny ohatra hoe ohatr'izany koa ohatra hoe ny fanjakana manko mala ohatra zao hoe nareo chroniqueur zao andray ohatra anankiray akaiky anisan'ny lanceur d'alerte anankiray eto Maurice zay za moa eto Maurice dia nohatra zava-misy eto ny raisiko ohatra misy lanceur d'alerte zao anisan'ny tena nanakoako be mihitsy namoaka tsangana mihitsy hoe akatony hoe fanjakana akatony hoe akatony fiangonana io tsy mety sy ny sisa tsy araka ny soratra masina tsy sisa lanceur d'alerte izy dia niantsoantso momba an'izay izy anefa ianao nefany ianao le lanceur d'alerte izy zany tefa kely aminao le afatsy ianao nefany amin'izao andro zao paka moa le andro dia
mikarakara ohatrany zavatra ataonao ihany le izy zany hoe ianao miorganiser fety miorganiser fety ianao de le fety hoe fampisehoana rindran-kira zany ao anatin'ny staff d'organisateur ianao le fety karakarainareo nefany atsonareo amin'ilay andro masina hoe Pâques. Ianao milaza malala soratra masina, atsonao amin'le andro masina hoe Pâques le fety karakarainareo nefany tsy mifanaraka velively tena mifanipaka amin'ny zavatra hoe fahamasinana tadiavina ao anatin'le Pâques mihitsy le fety karakarainareo. Idirantsika manko zay hoe inona marina ny atao hoe Pâques rehefa avy eo de ohatran'izay le izy hoe nareo zao manao an'io fety karakarainareo io rindran-kira atsonareo tonononareo amin'le anarana hoe Pâques le fety hoe amin'izao andro Pâques zao tonononareo amin'le anarana hoe Pâques ilay fety karakarainareo nefa le fety mifanipaka be amin'le atao hoe fahamasinana takian'Andriamanitra ao anatin'ilay hoe Pâques. Ianao milaza malala soratra masina nefa ianao miteny hoe akatony le fiangonana tsy araka ny soratra masina manapaka vahoaka. De ohatran'izay koa le izy hoe io zavatra le fety ataonao taka le fety ataonao ihany hoe isitona olona ianao akavola fitadiavam-bola le zavatra ataonao de takazay koa zavatra ataon'le any mitady vola izy de le olona tonga ao aminao mifaly amin'le fety karakarainao zay fety karakarainao sy ny zavatra rehetrarehetra tsy idirako le izy fa mifaly amin'izay le olona. De ohatran'izay koa le fiangonanareo hoe misitona koa le pastera de tonga le olona mifaly de manao fanatitra le olona hijery an'le rindran-kira ao ataonareo, manao fanatitra koa le olona andeha hoany amin'le hitady bénédiction any amin'le pasterany. Ohatran'izay na de ataoko hoe tsy araka le na de ataoko hoe tena hoe mampime le zavatra ataon'le pastera de ianao le miteny zany tokony hoe jerenao koa hoe le zavatra ataonao koa hoe raha jerena araka ny soratra masina hoe mampime sa tsy mampime satria tonononao amin'le mampaka an'le Pâques le izy nefa tena hoe hors sujet mihitsy ao anatin'izany tontolon'izany atao hoe zavatra takina amin'ny andro Pâques zany le zavatra ataonao. Raha soratra masina manko ny jerena hoe azo atao ve ny manakatona an'ireny fiangonana mampime reny taka le zavatra angatahnareo raha ny soratra masina de Jesosy no miteny ao amin'ny Matthieu 7:20 raha vakina manomboka any amin'ny andininy fahaenina amby roapolo hatrany amin'ny fahatelopolo andininy efatra amby roapolo enina amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo ilay soratra masina de hoy Jesosy hoe aza misy ongotana reny izy fa andao voaongotrareo hatramin'ny vary hoe natory zany ny olona na mafy zany izy ny tompo izy na mafy votsara de rehefa natory ny olona ozy de avy nisy izy ny fahavalo rehefa mifo zany ny mpanompo ny tompony de nahita hoe fa maninona votsara ny nafafy nefa tsy parifary no naniry niala naniry tamin'ilay votsara ny tsy parifary de osy izy Jesosy tamin'izay hoe ny fahavalo no nadehino namafy an'ireny voratsy reny de ozy le mpanompo ny tompo teto hoe le mpanompo ny tompony teto hoe ongotanay ve osy izy ilay voratsy na lay tsy parifary de osy izy ny tompo hoe azo ongotana reny andao ongotanareo ho voaongotrareo hatramin'ny votsara hatramin'ilay vary zany. Zay ny teny Jesosy. Dikan'izay teny zay de ilay vahoaka zany ny tompo zany na mafy an'ilay lay tenin'Andriamanitra lay filazantsara ilay fahamarinana de nisy fahavalo zany tao rehefa natory ny olona de ny fahavalo na mafy voratsy ny fangaro tao anatin'ilay tenin'Andriamanitra na lay teny fahamarinana na le tenin'Andriamanitra ny fangaro tao de ny olona zany matory ny olona zany hoe le vahoaka zay tsy malala zany, le vahoaka zay miesona ohatry le vahoaka le napalahelo anareo chronique reo sy reo lanceur d'alerte reo hoe mampalahelo le vahoaka ozy moa nareo hoe vendrana dondrona samy miteny an'izany daholo nareo mampalahelo le vahoaka de nanao antsoantso nareo de miteny tamin'ny fanjakany akatony reo fiangonan'ireo takan'izay le izy hoe nareo zany amin'ny hoe mpanompon'Andriamanitra nareo de miteny nareo hoe akatony ihany reo fiangonan'ireo
dia ohatran'izay le izy ny tompo zany mahita an'le izy hoe tena tsy parifary tokoa reo dia ozy ny tompo hoe tsy azo akatony reo fa raha akatona raha ongotanareo reo izy dia mety ho voaongotrareo ny votsara zany hoe ianareo miteny reo ary mety tsy mahafantatra hoe ao anatin'ireo le tsy parifary eo ka misy tena izy dia zay natonga ny tompo hoe aza misy manongotra fa rehefa mifijinjana dia zany ho aniraka amin'ny mpanompoka anangona anazy ho any ho fatorana any amin'ny afo. Zay ny zavatra nytenen'ny tompo hoe avelao zany andao atsika amaly an'ilay fanontaniana hoe inona marina natao hoe paka. Ny paka raha ny soratra masina jereny satria paka zany moa dia resaka soratra masina zany, resaka baiboly zany resaka fivavahana. Ny tena paka dia tsy taka an'ilay zavatra eritreretina hoe paka ny andro dia reny le zavatra misy hita reny ny zava-misy hoe reny ny zavatra ataon'ny olombelona rehefa paka, fa ny tena hevitry ny paka dia fahafatesan'i Kristy ilay mpamonjy, mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana, mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahazaran-dratsy, ho afaka amin'ny fatorana. Zany hoe raha tao amin'ny testamenta taloha izy ny paka tao amin'ny testamenta taloha dia namonjena ny zanak'Israely nanafahana ny zanak'Israely teo amin'ny fatorana fanadevozan'ny Eziptianina. Zay izy raha tao amin'ny testamenta taloha. Raha aty amin'ny testamenta vaovao izy dia famonjena ny olona ho afaka amin'ny fanagejany ota sy ny fatoran'ny fahotana mba amin'ny fahazaran-dratsy. Zay ny tena hoe hevitsy le hoe paka raha amin'izao testamenta vaovao izao. Taloha izy zany ahafahana amin'ny fanadevozana tao Ezipta ny olona, zay le paka. Dia amin'izao kosa izy hoe ahafahana amin'ny fanadevozan'ny ota, zany hoe ny tena paka zany dia fanesorana anao hiala ao amin'ny zavatra mangeja sy mamatotra anao dia ny fahotana zany. Zay ny tena endriky le paka. Fahafatesan'i Kristy maty no paka maty ho anao. Zay ny paka, fa Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana ho anao no paka. Dia tahaka an'le hoe taloha izy dia rehefa tonga ny andro paka dia manao fanatitra ranjanak'omby na ranosy lana, misy fombafomba natao araka ny lalàny Mosesy tamin'izany fotoana zany rehefa paka dia misy fanatitra atao. Zanak'ondry tsy misy kilema atao fanatitra dia misy fombafomba atao ao anatin'izay zavatra zay. Ohatra hoe zanak'Israely zao rehefa talohan'ny nivoahany tao Ezipta dia nisy famonoana zanak'ondry tsy misy kilema atao melohan'ny nivoahany zanak'Israely tao amin'ny fanadevozana tao Ezipta. Dia ankehitriny iny lalàna iny le lalàna mipaka tsy miova, le lalàna mipaka hoe ile pasika tamin'izany ihany no pasika amin'izao ny eo amin'ny andro, tsy miova ny andro hoe amin'ny andro fa 410 amin'ny volana Abiba. Zay le izy, tsy ilay andro tsy miova fa ny miova ilay fanatitra, ilay zanak'ondry natao sorona tamin'izany no miova hoe lasa Jesosy ny zanak'ondry natao sorona, Jesosy ny maty ho anao solony iny zanak'ondry iny. Ny paka zany dia le fahafatesan'i Kristy na ny soratra masina dia miteny tsara an'izany hoe fahavaovon'i Kristy pasika ho antsika. Izay no atao hoe paka. Izay no tena hoe ara-tsoratra masina momba ny atao hoe paka hoe maty ho anao Jesosy dia izay ny atao hoe paka. Misy hoe miteny hoe andro firavoravona hoe ny paka dia fitsanganan'i Jesosy. Ny tena paka ara-tsoratra masina izay tsy tokony hovaina dia ny fahafatesan'i Kristy. Fa ny fitsanganan'i Kristy dia ankalazaina ao anatin'ilay andro firavoravona izay ampitso ny sabata, ampitso ny paka moa zany tamin'izany moa zany le paka hoe nitotona zoma. Mbola hidilana lany afaka hidilana izay fampianaran'izay ao alinao fa fanazavana kely fotsiny mitsidika le zavatra hoentiko hoe za moa tsy pastera ako tsy pastera vitsy hoe mananina be mba mitondra kely le fanazavana kely fotsiny fa hidilantsika izay zavatra hoe zay zany tena paka. Reto avy zavatra tokony reto ny tena hevitry ny paka hoe raha tamin'ny andro taloha izy dia fandringanana n'ilay ratsy. Andro paka no nandringanana ny miaramila ny Farao izay nangeja ny zanak'Israely. Fandringanana n'ilay ratsy fanalana
fanavotana ihany koa fanavotananao hiala tao amin'ny fatorana sy fangejana ho ao amin'ny fahafahana. Zay izy tamin'ny taloha fa ny ankehitriny hoe fahalinganana an'ilay ratsy dia izy alay ratsy ny fahotana. Alingana ilay fahotana dia alana amin'ilay zavatra namatitra anao. Ianao inona ilay zavatra namatitra anao? Ilay zavatra namatitra anao nahatonga anao mpanota asorina amin'iny ianao dia apetraka ao amin'ilay fahazavana mahagaga. Idiran'izay zavatra izay rehefa avy eo fa fitinina kely ohatran'izay fotsiny hoe izay ny tena atao hoe Paka, fahavaovon'i Kristy, Paka, Pasika ho antsika.